gasy rakoto. Loza miantona. Tantara indray miseho nosoratany Dadafara. Ho velomy Ralala sy Christophe Rabiarmanana. Miaraka amin'ny Sylviarandrenatoandro, Fifi, Nanja. Mandray feo sy mandrindra ra teknika. Mamiavona. Manatontosa. Nanja, Razafindrakoto. Gasy. Zay raha matofa atao ahoana fa izay ny lahatra. Okare izay e. Tena mafy loatra ka. Tao anatin'izay mpimaso ny namoizana azy mivady noho iny lozam-piarako ty iny. Eny e, mafy aloka nefa atao ahoana fa izay no anjarany. Fanjakely izao no tena mampalahelo. Ka iny mihitsy ny tena mahalasa ny saiko. Sadisy tao tsy manakavany ety mihitsy afa tsy sika. Za ihany ny piraita-po amin'ny tompoko laharainy. Fa amin'ireniny koa tsy misy afa-tsy anankiray saingy mipetraka ny Toliara. Reny aza zao tsy fantatra na ho tonga amin'ity fahoriany ity na ahoana. Dia tsy fantatra mihitsy e. Ka isika nge izany tsy maintsy handray amin'ny fanjara izany e. Sa ahoana? Izy aloha tsy manakavana feto mihitsy e. Aleo aloha vita ny fandevenana dia ho hita eo e. Zao no izy Rizmenada a? Ena ry dada. Eny dada. E raha antsika mahita izao mahazo amin'ny fanjo izao. Za aloha ry dada tena malahelo azy mihitsy a. Aiza izy izao? Ka izay indrindra e. Sika ihany mba haniavany eto. Niavany avy amin'ireny moa any Toliara. Afilavitra tsy azo amindrony e. Ka nanapa-kevitra izay mivady fa ho raisitsika izy. Tena mety zany ry dada. Ka hipetraka ato amintsika izany izy? Ie, hipetraka ato amintsika. Ka ahoana mba hevitra indrindra? Ka ho ariana amin'iza tokoa moa izy izany. Ka izay indrindra e. Mahirezaretsy ry fanja. Atao ahoana fa izay ny lahatra e. Tena mafy loatra ary ny toa. Izy mivady mihitsy ve ndray nafota ao anatin'indray mpimaso monja mba miangatra loatra Andriamanitra ka. Aza miteny an'izany ry fanja. Tsy misy Andriamanitra miangatra izany fa samy manana ny anjarany ny olona tsirairay. Ka mafy loatra ny ary dada toa. Eny e, marina izany saingy izay ny lahatra ka atao ahoana e. Sady izay tsy hanary andry fa aza malahelo e. Misaotra tompoko. Ka izao ry fanja. Eny tompoko. Indry moa tsy manakavany eto an-tanàna fa tsy izay ka dia ho raisina indry hipetraka ato aminay. Izany indrindra kia eto aminay indry no mipetraka. Misaotra anareo ry dada tosiny eny toa. Andriamanitra ny hamalisoa anareo. Tsy misy isaorana rehetra fa didinay izany a. Misaotra tompoko. Fa na izany aza misy zavatra tsara lasaina ihany dia ny ety am-piandohana sao mifankatia tsy mifamarafara. Hoe ahoana ary ny eny toa? Hoe ho raisinay indry hipetraka ato aminay a. Ho velominay. Saingy ny ampianatra indry angamba mety tsy ho vitanay a. Ohatray kosa e. Fa maninona kosa izy raha ampianarina ry dada sy neny a. Ka ny fianarana angely tsy vita mambolana na herintaona fa mbola hoely. Ka tsy ho araka izany. Ny anareo menada azy efa manahirana. Tsy maninona fa efa zava-dehibe ny fandraisanareo ka mbola mamerina fisaorana anareo dia mba maizy nareo telo menada mifanaraka sy mifankatia tsara e. Tamana ato aminay ihany ve ndry? Ka hoaiza moa ary aza ny tsy ho tamana? Eny e, fantatro fa malahelo ndry amin'ilay tsy afaka mianatra.
malahelo saingy tao ahoana moa e marina ny tenin'izy mivady fa tsy mora mampianatra ankizy anankiray. Nefa tokony ho vitandry zareo ihany no mampianatra andry fa ary zareo mihitsy angamba tsy tia mpianatra. Ka tsy azo terena nge izy ry azy sady tsy manino izany fefa zava-dehibe ny fandraisany aho. Nefa aza malahelo ndry fa hiezaka mpianatra ndry ato an-trano arak'izay mba mety ho vitako zany a. Misaotra raha mba ohatra anao daholo mantsy izy telo mianaka angamba ho adingo tanteraka ny mahakamboty aho. Eny e, hitako tsara ny fitondrano zareo anao fa ataony toy ny mpanampy fa tsy mba ohatra ny zanaka. Nefa aza malahelo fa zazokonao mbola eto. Iada tsy tokony hitaraina aminao aho saingy tsy manakava ny zarako ny alaheloko afa-tsy ianao a. Aza malahelo aho fa ifampisarantsika mianadahy no mahazo anao rehetra e. Zany a. Misaotra ry Ada. Ireo kiry fanja mba sasao ireo akanjoko ireo. Aiza Reo efa nangoniko ireo. Atonga ke dia sasao zao sao tsy maina. Inona indray izany sasany zany? Inona reto? akanjo ny vololona. Akanjoko le tsy ireo a. Zao no izy ry vololona. Manomboko izao a, tsy hampanasanao ny lambanao tsony fanja. Raha vavinao nge izy fa tsy sanatria mpiasa antsika akory. Inona koa raha mahasarotony ianao amin'izany. Izay lamba kely ireo. Izy anasa aza tsy sarotony. Satria tsy sarotiny izy dia ararotinao. Anasa ny lambanao koa ve dia tsy ho vitanao e. Avelao akiry fanja fa atao masika be koa ty mpiaro andry ity ka. Ary zary vololona aza anaovanao esitenao ohatran'izany a. Zay ry fanja. Tsy manasa ny lambany intsony ianao manomboko izao. Ary inandray dia mampimonjomonjo andry e. Mahasosotra ny zanakareo. Zanaka iza? Fa hiaja fa ho iza indray ary. Fa nisinina ndray e. Ka izy indray no miseho mpiaro amin'ny fanja sy mandidididy atao trano ato. Mandidindidy ahoana? Fa nisinina tsy azoko mihitsy. Ka mba nindrana amin'ny fanjanasany akanjoko vitsivitsy dia izy no nanangam-bovony. Nanangam-bovona ahoana e? Tonga dia didy jadona tsy misy edikevitra fa tsy mahazo manasa ny akanjoko tsony ny fanja. Fa maninona hono? Ka tsy piasa tsika ho ny fanjako. Sany koa ve retsy dia atao ampifamaly a. Akanjo ndry koa ve dia tsy ho vitandry manasa azy. Nareo koa tao natao anirina vao maika mampivandravandra. Fa nao inona fotsiny ato ary iny? Ho veloma sy atavezina fotsiny. Mba moramora ty vavandry ha? Mbola ho ela nge ny andro iainandry e. Ka hatramin'izay nge izy ihany nanasa ny akanjoko e. Ka ho vitandry izany ny famaly amin'ny ady isan'andro. Ka maninona raha mba teneninareo hiaja tsy handidididy ohatr' izany. Raha zavatra hafa rehetra mety ho vitako ihany no miteny azy a. Fa raha momba mifanja, aleo raha andry ny teniny mba tsy isian'ny fifandirana eo aminareo menada. Sady zavatra tsy misy dikany ange rehetra izany e. Por fanja! Ahoana tompoko? Fa ahoana ty loka ny dorandry ity e. Fa inona fotsiny nataondry tato sa natory fotsiny? Mifona ny to fa tena tsy fananiko a. Mifona ahoana e. Fa nanino ny dorana ohatran'io? Narary ny andohako dia nitsotsotra kely teo am-pandriana. Kanjo resitory teo a dia izay no namahy an'le loka. Hita mihitsy fa ny akamondrany na parindry. Dia inona izao ny lofana? Vola vidin'io very manginy fotsiny. Orineny a. Mazava nge ny teniny teo fa narary ny andohany fa tsy akamono izany e. Ianao koa mangina. Sa tsy hita masonao io loka mahio? Hitako mihitsy io fa izy aza mba narary e. Fidino azy anga zany. Ary ianao mbola miaroaro azy ihany a. Mahita tao loka zany ianao zao. Aza manao vain-draha latsy mba marary rery neny a. Ndana koa ianao mandeha any fa mandreraka. Aza manampitrotraka ny atezerako eto. Zay atao loka zao aza mbola manahirana ny saiko. Ka na imenimenina sy ho tezitra eo azy ianao a. Efa may io dia may. Tsy misy azo atao tsony. Fa nga mbola tsy vonina foana ny sakafo raha se eno a. Ka loza ngera ngaty fa nidora amin'ny fanjataony loka dia mbola namorona loka hafa e. Fa nidorany ahoana koa? Ny adalany.
orneny a mba matahora renareo an'Andriamanitra e. fa nisy inona tato e fa naninona ny laoka ny may ka nararo ny andohan'ny fanjy dia mba nitsotsotra teo ampandrina izy kanjo restor tao. inona koa ny zany eo fa ny akamoana mibetsaka dia aiza izy izao nasaiko nandrinandry izy fa mbola mararo ny lohany. fa ialahy zany no mibaika ato an-trano ato a ordada olona marary angy izy fa sao dia hanody anareo no mahazo azy e. Tsy misy mangoraka azy nareo mianakavy na iray azy. Ny lokanareo mahay ihany no misy lanjany aminareo. olo ty e efa fotoana fisakafoanana ange zao e. Ka tsy fidiny ho azy ange sa tsy fantatrareo mihitsy zany hoe marary zany e. ataovy malakilaky io raha matofa mandreraka koa ny mifamaly amin'le ty eto a ary lasy alahy mandeha any fa sy Manahoana ny andohandry zao? Efa azoazo. Ay, fa zao fanja aza miasa saina amin'izay vavandry zareo andry a. Ka ho aiza moa ahy e tsy maintsy mandevitrako ny omby mahity koa tsy le lafo ny namany. Aza malahelo aky fa za mbola eto a. Misaotra ry aja raha tsy teto angamby ianao efa namofo mihitsy a. Aza miteny an'izany moa e. Tena kambody tokoa ka tsy hanana ny olena maso nefa angeka efa mba manompo andry zareo ahy e. Eny e fantatro izany fa mahirizaka ia zay mahazo andry irahantsika miana tamin'izaka e. Ndraindray ary aza te hitsoka hiala ato mihitsy fa tsy hitako izay ale. Aza mieritreritra an'izany andeha ho aiza indri raha miala ato irenireny any amin'ny arabe eny fotsiny tsy voamaka ho loza. Ka zany ngeny mbola iretako eto e. Zao a aza tao an-tsaindry mihitsy zany hiala ato zany. ory vanja ahoany ty lobako ny dorandry tamin'ny fery ty Mifona dadatoa fa tsy fananiko a. tsy fananiko tena zaza tsy misy saina sady vendrana mihitsy ty inonazanao Andray kosa ry dada mahatsirary lobaka may ve no amelahanareo te maina azy ohatr' zao e sao mba tsy rariny. mangina koa lahy lobako lahy vidy be io aiza izy no ahita volany lonan'io aleo ranga fa soloko ny lobaka reo raha zaly foana. aiza koa lahy no ahita volany lonan'io e angalatra so everiny lafa arivona 2 arivo ary ny vidin'io. Tsy raharahanareo izay hitako vola fa tsy maintsy mahita rehefa tsy maintsy hosoloana ny lobaka reo e. Mandiavanareo mahazo azy. Ary mangina lafa tsy elahy indray ny behivavy amiko eo a. Ka tsy maintsy miteny a rehefa tsy mety ny ataonareo e. Fa nataon'ny fanjanandoro ny lobako indray ny mety. Ka izy ve andorany fanahaniana aminareo e. Tsy fitandremana alitinina tonga an'io a. Efa miteny aminao fa raha io no mampalahelo anao dia hosoloko. Mandany lahany fa velao any zany resaka izany. Ary mba mitandrema ianao ry fanja amin'ny sisa. Ordada sineny a sao mba tsy rariny ntsony ty ataonareo amin'ny fanjy ty e. Afindray ianao sy ny fiarovana amin'ny fanja a. Fa misy inona indray litya fa inona indray ny taraina amin'ny fanja tamin'ny latany. Angamo izy mila mitaraina ty amiko e. Hitako daholo ange ny zavatra hiainany atao trano ato e. Fa misy inona indray e. Tena ohatran mipiasa mihitsy ange ny anaovanareo azy ato e. Piasa hoana koa Ka izy daholo ny asainareo manao ny asa rehetra ato. Amin'izay nefa tsy mba misy sitraka fa ny bedy sy ny latsa aza mbola manaraka. Ka zaza ato an-trano ve le tsy hanao raharaha. Ka maninona raha ivololona indray no mba asainareo manao ny asa ataon'ny fanja. Mba asaivo manao ny ray andro fotsiny no hitantsika io e. fa inona mihitsy ny tsy aritra ao amin'inana bavikelinao iny e. Zao no izy e. Samy anabaviko daholo izy roa vavy saingy tena ohatry ny atsimo sy avaratra ny fitondranareo azy ka. Ry aja tadiavinao ampitoviko kosa zany izy roa sao dia adininao aza fa vavy tokako angevololole. Eny e fantatro tsara zany fa no mba hiangaviako anareo fotsiny a aza dia atao ohatra ny mpiasa re hifanjy e. Fa ngale tsy misy mampiasa azy eo a. Mba fiangaviana fotsiny ny hafa izy angamo manakale. Ka tsy efa fiantrana azy ve ny nandraisantsika azy e.
ianao koa efa diso manaratsy anay loatra. Hitako izao fa tsy fiantrana azy mihitsy ny nandraisanareo azy fa atao piasa mikarama-varomasaka. Avelao any amin'izay ny resaka fantsa fa mandreraka mihitsy ny fiteniny lahy. So alefako any io ny farany. Moa zany mba vavanareo alefanareo aiza? Alefanareo irenireny eny an-dalambe rehetra eny. Ka rehefa izay ve ny tadaviny lahy? Tsy aleo izy alefa fa any angamba izy tsy manao nininona. Zany moa mba valibiraingina ataonareo rehefa voatsindrona maharary anareo nareoko. Ataovy angefa miara-manjavony izay mianadavo ho gaby nareo. Oka izay ry izy mianaka fa toa lasa lavitra be zany resaka izany a. Oka izay marina fa toa mifanome laginina fotsiny eto. Resaka fanja ve no ampikorotana antsika menakavy. Mba miangavy andriaka ary vololona tsy hanao SST momba rehefa mba tonga tia namandry iny a. Fa maneso andry ahoana koa izay? Toa tsy manao fa tsy mifosafosa olona nareoko. Saingy mifosanareo olo-kafa aloha tsy misy idirako fa ny fanesoesonareo any tsy zakako. Ndry koa aza miseho milay eo fa tsy. Ndray miseho milay ahoana koa e. Mba fiangavinany a. Raha vavindry angeky e. Raha vavy anga. So adindry raha fa fangorahana ngeny nandraisanay andriva so mihevy tena ho tompotrano zato izy. Tsy fidiny ho angeky izao e. Ary aza manody anao mahazo a. Irindry okamboto koa zany. Aza mihainy vilana ary vololona. Mazava ngeny teniko teo hoe aza manody anao mahazo ahy fa tsy niteny hoe manodiavanao. Namako indray ry kala tsy maintsy miditra tiana ho falindriana tesitra. Ory vololona. Za nge tsy mandrara namandritsy ho aty e. Fa aza mpandaingana amin'ny zavatra tsy niteneny. Tsy indry mihitsy ny baiko anay amin'izay tianay atao atao-tranonay ato. Mazava. Na atao tranonareo azy nareo tsy mananjo anesoeso fa dia efa miteny azay. Ary so dia zodoka amin'ny manana piaro tendrika mitady dingindramo sy anjakazaka atao trano ato a. Tady dio fa mbola dada sy neny ny masy mandidy ato fa tsy aja akory. Fa inona indray hono izao ifamalinareo roa mahavoatonontonona ny anarako ato izao e. Fa misy inona ry fantsa? Ka mibavinareo miseho milay fa manana anareo miaro azoko. Fa misy inona indray e. Ary miseho milay ahoana? Ka tsy misalasala mihitsy izy mandrara tsy apiditra mipriska atao trano ato. Ndraiky ry vololona. Hita avy izany e. Dia tsy menatra kory ve ndry mamoron-dainga be eo. Ny marina lazaina raha sa fa aza manendrikendrika. Fa nisy inona ry fanja? Inona tena marina fa rano vavanio aloha efa tsy mahagaga. Efa lasa halanao koa ankehitriny hatramin'ny nahatongavany kala fanjo tato a. Mangindry e. I fanja no anontaniako fa tsy indry. Ka hoana ry fanja? Inona no nitranga teto? Mba niangavy azy fotsiny a tsy hanesoeso rehefa tonga eto iny namaniny. Nefa dia navadiny resaka hafa indray ilay izy dia izy be tatasika io. Za indray izany lazaindry fa be tatasika. Ka marina kosa izany ry vololona. Hitanao izany. Tsy mahazo rariny aminao mihitsy fa tsy maintsy fanja foana amin'ny manana amin'ny marina. Ka efa mba nisy reko ihany angeny ny resaka respriska fa tsy mbola niteny fotsiny ahy e. Resaka inona koa neninao? Tsy manandra raha afa-tsy mifosa olona sy manesoeso an'ny fanja fotsiny ianareo. Isy. Tsy misy manesoeso azy izany eo fa ny anao mifankahalana any betsaka e. Izao ihany no teniko aminao ry vololona. Raha tsy anakatao afa-tsy ny fosa olona sy indrindra anesoeso amin'ny fanja fotsiny ianareo dia tsy ilaiko intsony iny namanao iny hiditra ato trano ato. Fa any ivelany ihany nareo mitatasiaka. Fa hatramin'ny oviana koa ianao no afaka mandrara tsy hitondra ny namako atao trano. Sa efa adinonao koa ny fisiany dada sy neny dia ianao no andidy sy hanapaka ato. Tsy mandrara azy tsy hiditra ato ah. Fa efa mazava izay teniko izay ka dia mampitandrina anao aho fa fahendrenao anao ny tsy hampiakatra ny atezerako. Avilo ndry ry fanja. Ahoana tompo? Ndry aza be tady-bolana sy be tara indrainany amin'ny atsany mihitsy a. Ka nga moa izany tady-bolana tany aminy ry neny to? Izao ihany no lazaiko andry a. Tsy aja akory ny mandidy manapaka atao trano fa mbola izay mivady. Azondry izany? Fantatro izany ka. Hatramin'ny nahatongava andry dia lasa mifamaly foana izy menadany efa olona mpifankatia be hatramin'izay. Ny alako eto izany tena tianareo raha azoko tsara. Moa izany mba fandraisandry ny teniko. Ka ohatr'izany no fahazoko azoko.
tsy misy mandroka andry izany eo fa ndry aza malalay finosana ohatran'izany ho aizy indry raha miala eto mba manana fandeferany fa mbola tsy hitanareo ihany veriny ny tony fandeferako sa ataonandray mandevitra vao mety aminareo ary ndry aza be famaliana eo fa zay fotsiny mba mahaiza miara-monina raha mbola te hipetraka ato avy ny tomandray ndry io fa nisy inona indray tsy avy ny tomany izany aka hita io mahazo ndry bongobongo io fa inona indray mahazo andry aleo tsy hiteny ka fa misy inona ho tsy miteny aza bedy maika fa hiteny fa misy inona ary fanja anafinamiko indray ndry ka nitezeran'ny eny to fa lazay mibe tady-bolana aminao ony ay ve aza miasa saina amin'izany aky ka mankarary ihany ngendraindray ianao ve efa mandevitra amin'ny mahakambotiny tena nefa dia mbola be desiny asa saina mandevitra foana zao ihany lazaiko andry raha mbola eto aza makalagy amin'izay ataondry zareo any tsoriko aminao ry aza fa raha nahita nale efa niala teto ohatrany tsy hanabavindray mihitsy ny eny to fanja tadidio fa zay misy andry misy ary zay mahazo andry mahazo ka tandre misao mieritreritra hitsoka ato fa vo mainka loza ka hitsoka ho aiza koa moary aza sady raha hitsoka aza tsy maintsy miteny aminao zay indrindra ary ndriry vololona aza dia manetsikelo-ko any amin'ny eny any manetsikelo-ko inona koa hita fa vokisandry lainginy eny mba hibe dia amin'ny fanja izay indray le fiarovana amin'ny fanja ka lazao fa tsy andaingiandry indray ny eny ianao nga moa tsy efa natakalinao an'iny fanjafanjiny mihitsy ahy ohatra ny fanja indray raha ngano ray tapo aminao aza vilivily ny resaka ary vololona sa mianabaviko daholo nareo fa tsy maintsy teny eny kokoa izay manao ny tsy mety raha nga moa tsy za foana ny diso dia efa mampitandrina anao ary vololona fa raha sanatry tsy tamahanato iny zandroko iny amin'ny anaovanareo azy dia miara-manjavona aminy dia ho aiza ianao ho inona koa moa izany tsy zaranao aza lasa daholo izay mianadamy izay manjaka rery ato ianao fa ina mihitsy ny tsy afozanao an'iny fanjina raha tsy zanak'Anadana iny efa nieritreritra zavatra hafa mihitsy moa izany mba fisainanaoko ka ohatrany hoe sipanao mihitsy iziko mila nafitohana mihitsy miresaka aminao everinao fa ataoko ambony noho ifanja izany sipo izany raha anao an'izany tadidio fa tsy fidy no an'ny fanja ny kamboto ka aza dia manenjy dresy raha mbola velondray aman-dreny zao ry fanja eny tompoko tsy manasa lamba tsondry manomboko izao fa anaramana olona ny fanasana ny lamba rehetra misaotra dadatoa ndra raha atao trano koa tsy maintsy fampizarana telo menada fa mbola hiresaka amin'ny anja sy vololona momba an'izay zany eny tompoko fa zay fa velako eo ndry aloha fininariny natonga ny dadatoa ny resaka n'izany sa ny dina ny fanay masina ary iny tia mampieritreritra ndry avy ato amin'indringa dady iny ie avy ny resaka tamiko teo izy dry resaka inona ki nisy vaovao tsara ny resahany tamiko teo ary izay aza ny mampieritreritra fa inona ki ny lazainy tsy manasa lamba ntsony afa hanaraman'olona daholo ny sasalamba rehetra ary ny raharaha atao trano ny fampizarantsika telo menada tsara kosa izany fa inona honona tonga azy handray an'izany fanapahan-kevitra izany dia tsy haiko fa izay ny resahany teo efa tsara aloha izany fa iraha vorokitsay izao ny monjomonjo amin'izany ko iza indray ty raha vorokitsay vololona fa maninona kosa izy ny ataonao an'izany ka hita fa raha vorokitsaiko tsy hitanao rehefa fitafiany miparitaka eran'ny tranon'ireo tsy hainy akory no mandamina azy ka tsy zatra manao ny mahatonga an'izany
ka kenakendaindrineny loatra dia izany no alehany. ka aza atao vorokitsay izany kosa izy na zany azy. ka hoanaka izy ato ry Fanja? Ay, makamakainy ry. Ie, mba makamakaina kely a. Tsara izany ka. Ary ndriange lasa mahafatifaty kely. Mahafatifaty kely ahoana ry dadatoa? Mahafatifaty be ndry. Aleo aloha hipetraka eto e. Tsy ampaninina ndry a? Tsy maninona ka. Zao retsy a. Za zao a mieritreritra fa tokony ampidirina mianatra ndry. Sa ahoana? Tena tiako be izany ry dadatoa. Fa miakina amindry ihany izany ka. Mazoto aho na rapitso dia ndrapitso aza. Eny e, ho hitantsika eo ihany. Fa mbola ifampiresahako amin'ny eny-toandry aloha. Dia misaotra dadatoa. Fa ndrio a tsara tarehy a. Ary ino ty ataonao ry dadatoa? Mahafinaritra andry. Finona nikitikitianao. Aza safisafoana ohatran'io feoko ka. Ary ny akanjoko aza ampiakarina ohatran'io. Aza miariny ndry fa matoritory ihany makainy e. Melahy eto akaiko eto ianao ry dadatoa. Dia aza kitikitianao safisafonao aka. Fanja, mahafinaritra andry. Tsy ataoko mahita fijaliana intsony ndry ato an-trano manomboko izao. Aleo aho hiarina eto ka. Fanja, angandry tsy dia hianatra indray e. Tsy azoko mihitsy izay resahanao. Ampianariko indry na hatrany amin'ny baka plus aza. Raha manankiaraka amiko. Hiaraka aminao aiza? Aza misara adala eo ry Fanja fizaniko io vita tsy ho azonao a. Ianao mihitsy ngamba no misara adala fa tsy za. Fanja, tiako andry. Te hiaraka amindry mafy mihitsy aho. Isan'andro aho tsy mahita tory fa mieritreritra andry foana. Ao ianao andehanako fa tsy haiko izany resaka ao izany ka. Ahoana ihany ny hevitra ry Fanja? Ny hevitra amin'ino? Te hiaraka amindrio aza aho. Miala tsiny aminao ary dadatoa. Miangavy anao hivoaka ny hevitraniko raha izany mbola resahanao amiko eo. Raha tsy te halazako amin'ny entosyady ianao. Fa ndrivy tsy te hianatra indray e. Aleo ihany aho amin'izao raha izany ny takalo ny tadiavinao ka. Fa aleoko lavitra tsy mianatra fa manaja ny tenako toy izay hianatra nefa viravirany tsy matahototo sady tsy matahotra an'Andriamanitra. Masika mihitsy angendry izany e. Ka ianao dadatoa tsy mahay miaina. Tsy maintsy halazako amin'ny aja sy ny entoa ianao ary ho lazaiko amin'ny fianakaviana hafa koa raha ilaina. Eny araka fa tsy resaka an'izany amindry intsony fa za miteniteny amin'ny olona indrindra misy telo mianaka dia miala tsiny aky Fanja izany a. Eny ary. Lozako ary aloha ndry e. Ndao ary. Ndry indray aloha ry Fanja tsy maintsy azoko na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Fa rehefa tsy azoko amin'ny teny malemy sy tambitamby ndry dia ataoko amin'ny fanaovana azy. Sainga aleo aloha asiana faharetana kely. Mody asiana fihetsaram-bela tsia aloha. Avy eo hita eo ihany e. Nanapa-kevitra raseny fa ampianarina Fanja. Ampianarina ahoana? Ampidirina hianatra fa inona koa ary izany fanontaniana izany e. Fa inona koa izao no nahataitaitra anao teo? Ka mampalahelo izy e. Ohatra ny nanararoatra amin'ny fahakampotiany loatra isika hatramin'izay. Izany ve raha angaty tsy hiteraka fahasahiranana? Aleo raha matoa mba manao asa soa aminy na dia kely fotsiny aza. Mba eritrereto ihany ny fahasahiranana amin'izany indrindra ny ara-bola. Fantatro izany fa efa voadiniko hoe. Fa nidina amin'ny fanahy masina ve raha angaty sa? Izay fiheveranao azy fa izay aloha ny fanapa-kevitro. Fa mba mahagaga ihany koa ange no ty e. Fa maninona? Zanan-Kanada anao nge iny kanefa ianao indray ny tao malailay finosany. Dia izay izanyko. Aleo tsy asiana resaka betsaka. Tena tsy azoko mihitsy ty fanapahan-kevitra ireo ampianatra amin'ny Fanja ty. Ka nazaha koa aza rehetra mba gaga ihany fa fanapahan-kevitra rainareo moa inoko. Dia nanaiko fotsiny ve nareo? Ka heverindrianao inona ary aho? Za tompo-kavana indray ve no hitsy valana tsy hafahafa?
fa mba inona koa ara nampiova hevitra ny data fa tena tsy azoko mihitsy e sa voalambolambo ny kiala ratsy voalambolambo ny ahoana findry ty koa ohatrin'ireny hoe raha vavindry ngamba mifeverandry amin'ny fanja tia filazanareo azy koryneny ka to adinindry fa raha vavindringa iny e ka ny ena lasa ny saka ngeriny eny tsy maninona fa ny fidinginy rambony tsy zaka e fidinginy rambony ahoana ko raha iny verineny ny mahay eo tsy hitsahany any atampon-doha aiza koa re tsy nisy an'izany fa ny tsy fitiavandry azy mihitsy no efa be loatra ka sao dia hosongonana angeariny eny no tena mampatahotra e ndry kosa zany efa tsy vonina hianatra izy efa niato ela be ka karazan'olona mahay sady be heri-po ange mifanjindrina eny e avelao any amin'izay zany resaka izany fa rehefa tsy ezaka indri avelao imezany eo fa inona hono na tapa-kevitra ny dada apiditra indry hianatra e tsy fantatro mihitsy fa inona avy ny resany tamindry ka ngamo izy ny resaka inona tamiko fa dia inona napa-kevitra apiditra hianatra iny mety natsapany tsy nentina taony angamba izy mivady mety izay tokoa angamba e sady rary mihitsy ange ianao raha velomy sy ampianariny e izy ny tapaky ny maty tsy fidinao anao ny kamboty fa za aloha tena ezaka mafy mihitsy anatratra an'izay fahataranyizay e eny e sady za koa hanampy andry foana amin'izay tsy azondry e izany e misaotra ry aja mba hisokatra amin'izay angamba ny anjara masoandrondry engany e ka manao ahoana ny fianarandriry fanja mafimafy ihany aloha ilay manenjika amin'ny fahatarana fa na zany aza tsy dia misy olana loatra e ka manao ahoana tsy dia manavoa loatra somary manavoa kely ihany tamin'ny voalohany fa zao efa mandeha tsara ka sady za koa nge manampy azy araka izay vitako ato an-trano e tsara izany e mahafinaritra rehefa mahay mifanampinareo dia mbola mamerina ny fisaorana anareo ary dadatoa fa zava-dehibe zao ataonareo amiko izao inona retsy ny tokony isaorandry a zanakainga indry e aza malahelohelo foana fa ataona hitakan'izy menadany fitondranay andry misaotra dadatoa misaotra dada izay fa samy miezaka taole esery fanjakeliko e azoko ihany ilay nitsiriritiko tany amindry tsy nandiso any eritreritro fa tena mbola viritsinikala ary alohaaloha amboarina tsara ny fandriana sy ny akanjony dia mandeha amin'izay so misy miverina tapiko eo ny ray amin'izy telo mianaka ka loza io aloha mbola ho elaela eo vao ifo e mbola miasa tsara ilay fampatoriana vita loka iny androandro fanjakeloko fa ny deuxième tour indray izao no ketrehana amin'ny manaraka tsy maintsy mbola hiverenako io ka olo fanja ndry fa manina ary kalabe marinina iny ny tsy mamaly fanja olo fanja aleo mihitsy aloha jerenao amin'ny efitranony ao sao dia resy toro ndraiky alakamo vavy iny jereo ty izy mivalapatra ohatra reny olona maty reny ory fanja fa maninony ty matory maty sa tena hafahavy ty to ohatrany tsy miaina atsony ange izy zany aleo mihitsy aloha atsony raha pary dia maka dokotera fa tena hafahavy ty tena mba tsy rariny kosa ranga zao izany loatra ary ny olo tsy valina na vita n'izao e sady na olona ny viany anabaviko noho ny taperiny koa ny aingy tena loso tika fa iza marina ary na vitan'izao e ary inona moa no lazain'ny dokotera ty hoe
raha ny filazany aloha dia be loatra ilay fanafody fampatoriana ny mena nyfanja izay ny tsy nampifoa azy tsony. fa iza loatra kosa ary n'olo tsy vanina tafiditra tato an-trano tato. Sady ny an'olana sy hamona nyfanja mihitsy no nandehana ny tato satria ny entana tato an-trano tsy nisy mipikana dia fanjaitra iray azy. Izay aloha dia azo inona ny famarinany. Fa aza atao fantatro kosa aloha izay nahavita an'izao fa ataoko maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify e. Aza mora enti-pohatra izany aloha letsy riaja fa mitonia. Ahoana kory dada nitoniana amin'izao zavatra izao a? Eny e, mafy amintsika rehetra izao nefa efa manao ny asany ny polisy. Fa za tsy maintsy hamaly-faty. Ka raha maly-faty alahy dia inona ny vokatr'izay? Tsy maintsy higadry alahy raha mahafaty olona eo. Ny anabaviny lahy nefa efa maty tsy verina intsony. Aja, marina fa mafy amintsika izao zava-mitrango izao nefa tandremo ihany ny fihetsikanaka fa tena marina nge ny tenindrainao hoe avelao ny lalàna no anasazy an'izay navandoza. Ka tena tsy zakako ka, tsy zakako marina e, tena tsy zakako izao. Oka letsy ry da, ento amin'saina letsy fa aza mety ho baikoa ny foa. Sady aloha koa tsika hiandry am-pitoniana an'izay vokatry ny fikarohana ataony manam-pahefana. Ivololona aza le tsy mahatakatra an'izany. Sady mino aho fa tsy maintsy ho tratra izay nahavita an'izao na hoelana ho aingany e. Mbola tsy nisy vaovao foana very dada tany amin'ny polisy tany e. Vao maly mihitsy any nandalo tany fa mbola tsy misy mangirana hoany hatramin'izao e. So mba efa tratrandry zalahy kosa ary le navandoza fa avilivilindry zareo fotsiny e. Aviliviliny ahoana koa letsy. Ka efa manjaka eto amintsika loatra ngery dada ny risorison'ny kolikoly e. Mino aletsy fa tsy misy an'izany fa tena mikaroka ry zareo a. Za aloha ry dada, tena mino fa olona tsy lavitra antsika mihitsy ny nahavita an'iny a. Ary mety olona efa mpakato amintsika mihitsy azy angamba. Fa ahoana ny lazany lany izany? Ka andro atao andro be nanahary ange no nitrangany iny fa tsy alina le. Sady amin'izay toy ny efa fantany fa hifanjareriny tato an-trano. Asa letsy, fa dia miandry am-pitoniana tsika e. Toa tahaka ny tsy androko intsony ka. Ka inona moa no azon'lahy atao eo e? Ny fanontaniana mipetraka izao dia hoe iza koatra antsika efa mianaka no nahafantatra fa hifanjareriny tato an-trano. Dia iza amin'ireo olona mpifanerasera amintsika ireo no nitsiriritra ny fanja. Ka sary baliana daola nge izany fanontaniana izany e. Nareo ve tsy mahita olona hiahiana mihitsy e? Iza moa no heverin'la ho ahiahiko eo e? Ialanga mahita. Efa nomboka hikaroka izao fa ela loatra amin'ny polisinareo. Nefa tsy lavitra antsika ny olon ratsy. Somba ndriana ro vololona no ambadiky ny famonoana ny fanja iny a. Maninona tsara? So efa ho lasa dala amin'ny alahelo amin'ny fanja ary elaka amin'ny rediredy tsy miteniteny foana. Eny e, tsy lavika fa tena ho mila lasa dala tokoa amin'ny alaheloko an'iny abavikeloko iny saingy na izany aza tsy miteniteny foana. Sady fanontaniana tsotra ngeny napetrako taminao fa tsy hoe manendrikendrika anao akory e. Ka fanontanian'olona dala sy efa verisainana ianao e. Fantatro angery vololona fa tsy levon'ny vavoninao mihitsy ny nampidirany dada amin'ny fanjahianatra sy hitondrany azy toy ny zanany iny e. Sa andany izany ianao? Dia izay ve nanendrikendrianao a? Izay nge no ilazako hoe efa verisaina ianao e. Ka za nge ho tsy manendrikendrika fa miahiahy fotsiny e. Dia atsaharo hatreo ny fiahihinao fa tsy hamon'olona na oviana mihitsy a ninonino nantony. Eny ary mialatsiny akia. Dada, aza atao mahatezitra anao izao resako izao fa ny ahiaho ny mantsy tsy havanana. Fa misy inona? Angamba ianao hiara-manaiky amiko fa tsy lavitra antsika mihitsy ny olona nahavanondoza namono amin'ny fanja. Inona no tiany laolazainy e? Tsy misy olo-kafa-koatra antsika efa mianaka nahalala fa hifanjareriny tato an-trano tamin'iny fotoana iny. Dia maninona? Tsy azoko mihitsy ny tiany lahatongavany e. Mazava koa anefa fa tsy nandroba mihitsy le tsy vanina.
dia inona ho any tia ny lahatongavana amin'izany resaka izany fa tsy azoko mihitsy e. Dada, aza tao mahatezitra anao fa ahiahy fotsiny ny ahy. Fa iza no ahiahiny lahy? Ny ray aminareo telo mianaka. So dia mba tafahoatra loatra letsy izany fanendrikendrehany lahana izany? Tsy mbola manendrikendrika anareo ange fa miahiahy fotsiny e. Ka mitovy ihany letsy izany a. Ary maninona koa raha tonga dia toriany lahy izay raha izany e. Ka mbola tsy manana pirofo aho fa ahiahy fotsiny ny ahy. Fa inona loatra no mahatonga ny lahy hiahiahanay toy izany? Ny an'ny vololona aloha fantatro fa tsy levony vavoniny mihitsy ny fanapahan-kevitra ao momba ny fanjiny. Fa maninona? Sady tia tena ny be fialonany ny zanakareo iny e. Dia izany kosa ve letsy nanaovany ampipiana amin'ny fanja? Ny fisaina ny ankizy vavy amin'izao fotoana izao angery dada tsy mitovy amin'ny an'ny ankizy vavy tamin'ny andronareo e. Lasa lavitra loatra mifanendrikendrehany lahy fa tsy havita an'izany mihitsy vololona. Ka raha tsy vololona izany dia ny ray aminareo mivady e. Ny eny anefa mbola tsy ahitako loatra an'izay antony anaovany an'iny a. Dia izaho izany ange izany ny tena tazomin'ny lahonamono amin'ny fanja, nefa fantatra lahy tsara ny zavatra nataoko azy vao aingany. Ka eo indrindra mampisafotofoto an'ity raharaha ty ry dada. Misafotofoto ahoana e? Be loatra ny zavatra mifamaofao tato ato. Fa maofao ahoana? Ka efa ho heritaona sy tapa ny fanja no mipetraka teto. Nataonareo toy ny mpiasa ny fitondrana azy ary matetika mampifamaly antsika izany. Aiza kosa letsy dia hoe mpiasa. Izany ny zava-nisy teto ry dada fa aza amboamboarina ny resaka. Tampoka teo anefa niova tanteraka ny fitondranareo azy. Ary herinandro vitsy ateo ariana dia reny nahazo amin'ny fanja. Dia aiza no asa ilona miahiahiahy amin'izany rehetra izany? Ka eo indrindritsika e. Na fiatsaram-belatsy fotsiny ny nampidiranao amin'ny fanja nianatra iny, na tafiditra tao anatin'ny tetika ho efa maty-paika mba handrebirebena ny saina rehetra ka tsy hananana hiahy aminao. Redyredy daholo izany an'lahy izany fa tsy misy mitombona na kely aza. Dia sahinina izany ianao fa tsy ianao no navita an'ireny. Mbola veriko amin'lahy ihany fa tsy nanao an'izany aho. Ary maninona moa no tena lahy no esoriny lahy? Ory dada, aza vilivily kosa ny resaka e. Hitanao tsara fa hatramin'ny fanja vao tonga teto no nalahelo sy nangoraka azy amin'ny nanaovanareo azy ka inona ny tokony aminoko azy? Avelao any amin'izay izany resaka fanjy izany fa mandreraka ny miain'ny fiampangany lahy. Tena mana fotoana mihitsy ny zanakareo iny. Fa misy inona indray retsy a? Tsy misalasala mihitsy izy vera nga mepanga. Mepanga amin'inona? Zaho ny ahihino ao ambadiky ny famonoana ny fanja iny. Marina ve retsy? Efa lasa dala amin'ny alahelo amin'ny fanja mihitsy angamba izy iny. Raha zanareo araha maso ihany fa so manary lamby eny an-dalana eny iny. Fa inona hono ny ampangany indri e? Lazainy fa tsy levo mivavony koa ny fanapahan-kevitra ireo momba ny fanja iny e. Fangamoa tena tsy nakasitra andry ireny ka. Ka na nakasitrahako na tsy nakasitrahako roneny, tsy za mihitsy no amon'olona amin'ny zavatra tsy misy dikan'izany a. Akoho aza atao trano tsy matoko. Tena miasa saina mafy mihitsy izy iny amin'inona faty amin'ny fanja iny e. Ka tsy ndrirery ange ny endrikendrehany namono amin'ny fanja e. Feno koa ngai fa nataony an'izany? Tena nanasany vangy mihitsy a. Antso. Ny tsy fananany pirofony mbola tsy nitoriany a. Fa hoana somba sanatriny vava. Raha se eno a. Dia za ve no heverinao nahavita an'ireny abibiany ireny e? Fa inona marina aloha no nolazainy azy e. Tsy maintsy ny ray amintsika telo mianaka hono ny tomponatoka tamin'iny satria tsika ihany nalala fa hifanjarery ny tato an-trano tamin'iny fotoana iny. Za aloha madio tanteraka ny eritreritro e. Tsy misy idirako mihitsy ny famonoana ny fanja iny. Za koa aloha madio tanteraka mihitsy ny saiko e. Fa raha mbola mamerina an'izay resaka izay amiko iny zanakareo iny dia tena ataoko mahitana tsy fampiteny mandrakizay azy tsy rarahako mihitsy izany. Aza miteny an'izany retsy a. Mino afa tsy hamerina an'izay resaka izay tsony izy. Na izaho koa aza mantsy efa mafimafy ihany ny teny nataoko taminy. Dada tora-bary dia matry ve izao ny sainao? Dia matory am-piadanana tsy misy ahiahy ianao.
aza maika ary dadatorabary fa hanomboka eto ny atsika. Vanja aza manatona ianao ka matahotra. Inona ny atahoranao? Zao no izy manatitra voninkazo aty amin'ny fasako nareo mivady rapitso. Anatitra voninkazo? Eno manatitra voninkazo aty amiko nareo mivady ary nareo mivady ihany. Zay tandremo fa tsy misanga ataoko mitondra ny mangidy ianao raha tsy manatanteraka an'izay. Fa inona koa ary nydika ny nofoko iny? Tena nofy hafahafa. Safambara ve iny? Tsy maintsy manatitra voninkazo zany izay sy raha se eno raha pitso maraina. Dia inona ny dikan'izany? Inona ny antony anereny anatitra voninkazo eny amin'ny fasany? Rehefa avy misakafo maraintsika sy ianao dia andeha anatitra voninkazo. Anatitra voninkazo izy? Eny amin'ny fasan'ny Vanjy. Fa maninona no anatitra voninkazo eny? Mbola tsy fety maty ange izao e? Fa nga fety maty ihany ny fanaterana voninkazo e. Hafahafa be ty fanapahan-kevitra ao tampotampoka ty Ka ray volana ange izao no nahafatesan'ny Vanja dia izay no antony e. Ve nefa tamin'ireo ray aman-drenitsika nodimandry toa tsy nisy fanaterana voninkazo tahaka izao. Aza asiana hevitra rehefa izay e. Sa tsy mba malaelo an'iny zanaka nadahanao iny koa ianao io? Ny azoko mandeha zany sika rehefa avy eo e. Ray volana sady koa izay no nahafatesan'ny Vanja. Mihazakazaka be ny fotoana e. Nefa dia toa mbola tsy nandrenesam-baovao mihitsy ny avy eo amin'ny polisy. Sa efa nisy vaovao eninao? Mbola tsy nisy ka. Fa iza marinarina havandozana vitan'iny habibiny iny tena tsy mataotody mihitsy Ka izay ny olombelona ramatoa. Tokony manao asa terivozona mandra-pahafatiny mihitsy izenanao an'iny eloka be vavy iny. Ka izy aza moty mbola tsy azo. Orabala! Fa inona marina no nahazo anareo ka nampivadika ny fiara e? Dia tsy haiko letsy izany tokoa rehefa ho avy ny loza e. Fa nandeha mafy anganareo? Ohatran'ny fandehanako isan'andro ihany. Sady lalana efa falehantsika matetika ange iny fa tsy vaovao aminareo e. Ka na izaho koa aza mba gaga mihitsy e. Sa nisy biby na olona nanapaka tampoka? Tsy nisy an'izany ka. Ny lalana koa nge sady mahitsy ny malalaka e. Ka izay indrindra ngery dada ny mahagagy e. Tena hafahafa. Eny fa isoran'Andriamanitra aloha fa tsy maty fo amanainy nareo mivady na dia vo mafy ihany aza. Eny saotran'Andriamanitra tokoa. Fa ny fiara aloha tena misimisy ihany ny fahasimbany Ka atao ahoana letsy fa ny vola fitady ny herim-po fanary rehefa tsy nafoy aloha ny aina dia izay ny zava-dehibe. Marina aloha izany e. Dia inona izao ny tena maharary anareo? Tratrako ny maharary mafy fa voatery ny direksiona dia ny tongotro koa no nivorotra sy folaka. Ankoatran'ireo ratra madinidinika ny andreninareo moa dia ny tongony ny tapaka iny. Aza manary ery dada fa tsy maintsy ho sitrana daholo nareo mivady hivavaka ao anareo misaotra letsy ry aja. Fa hono inona tokoa aloha no nahataitaitra anareo anatitra voninkazo any amin'ny fasan'ny Vanja nefa ny andro tsy fetiny maty akory. Ka nasesi-doza angamba letsy Tena tsy azoko mihitsy ange e. Tampotampoka eo nareo dia nanapa-kevitra anatitra voninkazo. Ka ohatra ny nalahelo amin'ny Vanja lesy sady feno ray volana tamin'iny andro iny ange ny nahafatesany Ay tokoa moa. Ary nakaiza ilay voninkazo?
ka iny ko ny nahavarinako. Fa ahoana? Tsy hita le izy e. Fa tsy hita ahoana ry dada? Nisy nangalatra ve? Mety nisy nangalatra matoa tsy hita. Dia iza kory dada no angalatra an'iny? Ka inona indray moa letsy ny tsy angalarin'ny olona amin'izao fotoana izao a? Efa tena mahatra angeny malagasy e. Dada Torabary, mandra-paoviana ny fahanginanao. Fanja. Mandra-paoviana ho any fahanginanao. Inona ny safidinao? Aty am-pasana sa any am-ponja? Nefa na ho any am-ponja azy ianao tsy maintsy fara aty am-pasana ihany. Fanja, aza mpitahorinao re ahy e. Tsy mampitahotra anao fa milaza aminao izay mety hafaranao. Sa kosa ianao mihevitra ny mbola eriary am-pifaliana rehefa sitrana amin'izao mahazo anao izao? Sanatria matahotra anao aho Fanja. fa ngaha matahotra indray sady dada Torabary. Aiza fotsiny ny safidinao e, aty am-pasana sa any am-ponja? Ary roviana ianao vao ilaza malina amin'izy telo mianaka. Dray marina, inona indray ary ny dikany nofoko iny? Ho faty fiasa ho sitrany. Dia ahoana ho lazaiko amin'izy telo mianaka ve ny marina? Ka tena mbola tsy sahako ka. Ka ahoana ry dada? Efa salama? Ie, efa azo lazaina hoe salama aloha na dia mbola somary kelikely ery ihany aza. Ka tsy izaho moa na tonga ny dokotera nanome convalescence 10 andro anao. Ka izay indrindra afaka 10 andro miverina miasa raha tsy misy ny sampona. Mino fa efa matanjaka tsara ianao amin'izany. Fa ny eny koa izao efa tena tsara e? Azo lazaina ho tsara aloha e, na dia mbola tsy misaraka amin'ity beky ity aza. Mino kosa fa mety ho afaka amin'iny ihany ianao rehefa oriana kely ao. Efa nampanantena an'izay koa aloha ny dokotera e. Dada Torabary, ka ahoana hitolo-batana ianao sa ho aty am-pasana? Fona retsy Fanja, mamela kia. Fa ngaha vita amin'ny fifonana fotsy ry dada Torabary a, efa hoe misafidy ianao na fasana na fonja. Ka zangy mbola marefo e. Ka na marefo azy ianao mila mamanga ny fasako e. Mamanga ny fasana fotsiny sa hitondra voninkazo? Tsy mila voninkazo fa mamanga ny fasako fotsiny nareo efa mianaka e. Tandremy fa didy izany a. Eny ary fa mangy any izay e. Tandremy fa tsy misangy a. Dia tsy maintsy andresy lahatra n'izy telo mianaka manga ny fahasamin'ny Fanja indray izany. Ao ihany fa izy menadazera izay eno. Ie, ao ry zareo fa ahoana? Mba atsoa kely anga azafady. Iatsa! Volonina! Ahoana tompoko? Tadiavin'ny dady nareo da? Ho avy e! Fa ahoana ry dada? Izao andeha mangy ny fasan'ny fantsika efa mianaka rapitso. Amangy fasana ahoana indray e. Hita ho a? Fa inona indray izany fanapahan-kevitra ao tapitapiko izany? Eno a? Fa inona ny maharatsy an'izany raha izay eno a? Izany ka moa milaza hoe ratsy e. Fa tsy napoziko fotsiny. Ory dada, sao dia hitsena lozany indray tsika e. Zaho aloha tsy handeha a. Aza miteniteny foana ary vololona. Hitsena loza ahoana? Mbola tsy fahan'ny lozana azo anareo mivadiny ihany nga ianao? Ka inona moa ny ifandraisan'izany ry vololona? Misy ka, samy makany amin'ny fasan'ny fantsa. Adinindria angandry ile nidomy bisikileta indray taonry le andeha hianatra. Inona koa ny diran'izany amin'izao resaka izao? Ka naninona ary indriny mbola nandeha nianatra foana? Isiny ianareo koa izany resaka tsy misy idirany mihitsy ka. Ary alary aja, ahoana? Tsy misy olana mihitsy fa andeha ka. Ary raha se eno? Rehefa izay fa napahan-kevitra ao dia tsy manam-pandavana. Dia ahoana ny tena hevitra ao ry vololona?
ny eny vololona kosa angamba tsy fitiavana ny fanja no mankahalaina azy izay indray le fitsaratsara-nao manafitohana mihitsy ry ajo aleo re izy ry-dady hijanona rehefa izay ny safidiny a nefitsika efa mianaka ny tiako hiaraka ho any ka andao rery vololona fa aza saro tahotra eo a sady zange ny hitondra ny fiara fa tsy dady e sy i dada koa nga mombolo afaka hitondra fiary etona janoko ny fiara ie mety eto fa janony eo dri fa tsy le voninkazo saika terina isyrase eny ve eo ambony fasana io fa hoana rabary a inona mampiaotraohatra anao eo sady oatra ny lasa saina be nge ianao zany fa misy inona tokoa ry dada ohatra ny fanina kely fotsiny a fanina mipetra kely ary aloha e izay ary le fanahiko ndry ty koa fa misy inona koa eo zao e ka izay ihany koa nge tsy maninona ntsony aka ahoana tsy maninona ntsony a mety nitapoha le nandeha fiara angamo nareo e mety ho izay tokoa ngamby ary zarery zany no mahita ny voninkazo io aleo hoatsavaiko reto ary efa nalazy daholo le voninkazo tamin'ny fatin'ny fanja o rabary a efa roa volana anke zay ka ahoana ny tsy alazo e tena voninkazo nge reo fa tsy artifisialy e fa ahoana koa ary dady zany fa ahoana ary natongavany voninkazo io teo dia inona moa izany izao nataontsika samy jorojoro fotsiny eto iza koa retso ny jorojoro fotsiny a tsy maintsy mba misy teny kely ataony dadanareo fanja ndreto izay efa mianaka tonga mamanga ny fasanao fa sady mahatsiaro ny malahelo anao hivavaka ho an'ny fanahinao mba ho raisin'andriamanitra hiara-tsambatra aminy any aparadisy ianao dia mamelahy koa anay telo mianaka tamin'izay rehetra tsy nety nataonay taminao e fanja mandria be-dana nanaka dia nisy inona zao tery vololona nyzotra soma tsara ny dia atsika dia zao tonga atao trano zao tsika ka mba hiahy fotsiny ngeny ary eny e ka nanao ana rabary tsy de reraka ianao tsy reraka ka ka mandeha anara aloha mitsotsotra e ie hitsotsotra mihitsy a fa aleo a aloha ho any amin'ny toalety vetivety ary naninona ny masindri no nangano ho any teny amin'ny fasana sa tsy marina zany taiza koa izay nangano ho any teo hita fa nangano ho any hoe eny e marina izany fa naninona ki ka teny a vao tena nalahelo amin'ny fanja tsara fananga iny zanak'olona iny e oay to fanja loza loza ndry fa ino zany oatra ny anjery zany marina tsy dady izany mety ho izy marina zany fa ndoha jerena malaky e andriamanitra o dia irabary tokoa ve zany ny anjery zany fa naninona aleo koa anaraka n'izy da ay tena dada ry aja dada dada aleo aloha tonga dia bataitsika daho any am-pandriana ka ao ary oay rabary fa naninona ianao aleo aloha izy bataina miana daho any am-pandriana ry neny a angakanga narinareo e io fa mahatsiaro ka manao hoana ianao izay rabary a manao anaty koa ianao izay ry dada marary ahy sady mbola reraka fa inona na safotra anao tao amin'ny toalety tao e tsy haiko aleo aloha izy akaina tsara fa aza rerahanareo mianaka amin'ny fanontaniana eo ka marina izany aleo tokoa aloha izy mbola tsy ampiresahany tsy ho lazaiko an'izy telo mianaka mihitsy aloha fa ny fahitako any avelo ny fanja tao amin'ny toaletiny na safotra
tena mampalahelo amitsy ty rainareo rakizika efa mba hoe sitrana le fahavoazana tamin'ny lozam-piarakodia fa dia izao ny enjera zao indray ary mbola mafimafy kokoa noho ny teo aloha aza ny fahavoazany. Tena mafimafy tokoa aloha sady raha filazan'ny dokotera nisy lalana tapaka mihitsy hony a. Tena matahotra ary ajasineny a. Inona ihany ary ty loza mahazo any dady ty dia misy ifandraisany amin'ilay diantsika namangy fasana ve izao? Ho avy indray indry sy ny eritreritry indry inona zao ny ifandraisan'izany ka vao tonga tato an-trano ve tsika dia izao ny zavatra nitrangako. Fa inona tokoa ary ny nahazo any dady atao amin'ny toaleta tao ehe mety reraky ny dia angamby iziko. Ka natany an-dalana angena antsika tonga tato an-trano a tsy hita soritra teny aminy izany arerahany izany sady lalana tsy dia lavitra ange iny tsy ho lazaina amintsika ihany ve rehefa afaka miresaka tsara izy. Tena manamafy mihitsy ary izy mianaka dia ho sanatria ve azo takaitra amin'izao dada? Aza mandefa fisainana lavitra amin'izany ndry fa mitsabo aloha izao ny ataontsika dia entintsika mbavaka koa izy mba ho sitrana somatsara. Fa maninona ianao rabary a toa tsemboka be ianao. Sepotra tsy azoko ny haiko. Ao aloha mahana ny akanjonareo marary azany ry sy mianaka. Mandehana aloha tsy ho mifinday ao any hevitra ao dokotera ary ny enika za miandry azy eto eny ary dia mba kopakopa eo aloha izy. Loza fanja ary mideliry izy zany. Aleo aloha tazomina ihany sao dia anahirana fanja matahotra anao fanja manatina ianao. Tena mideliry ty marina. Matahotra anao fanja mandany ianao fa aza mampitahotra eo. Zay kosa fa nytony misy dika ve ny delirany teo iny fa maninona izy no matahotra ny fanjy zay foana ny naverimberiny teo mampieritreritra. Ka nanao hoana ry aza? Mba nahazo torokely izy rehefa avy ny delira teo ry ny eny Ny delira hoana? Ny delira izy teo fa ahoana aloha izy ny dokotera ka dokotera koa nge tsy aho fa efa nafarako ihany sady hoe mety tsy ho ela hoana izy. Ka nanao ianao izay rabary? Mbola reraka. Ka nidina be koa nge ny tension anao ary nanao delira nge nareo tadidinareo ve ny zavatra nolazainareo teo? Tsy haiko izany fa mbola reraka fotsiny velao aloha izy ry aja fa aza presahana tsony fa inona ho any tena atahoranareo amin'ny fanja fa zany foana nge ny rediredinareo teo retirety ahoana le tsy fialako izany fa inona ny tokony atahorako amin'ny fanja. Ka zany foana ny naverimberinareo teoko ohatra ny mahita amin'ny fanja mampitahotra anareo zany nareo. Mbola reraka fa velao aloha atory. Velao aloha izy atory aja. Io fa taitra ka nanao hoana ianao izay rabary Fa nanina ianao zandry dada? Efa tonga indry. Fa nanao hoana ho dady izany aloha Ka nanao hoana ho rabary Efa metimety kely aka. Efa tsy dia maninona tsony? Efa tsy maninona loatra. Tena efa nampatahotra anay mihitsy ianao teo Efa azoazo re ino io aloka be io tena ifanja aza manatina ianao fa matahotra fanja. Aza manatina ianao aza kely tainao fanja vonjeo vonjeo rabary zany aleo aloha vonjena fa misy inona rabary fa misy inona ho amin'ny antso vonjeo ianao?
tsy misy nininona ka miantso vonjeo ianao rendremana dia nanofo ratsy fa nanofo inona amin'ity andro atoandro ka nanofo ratsy fotsiny ary fa velao any zany fa tsy teheritreritra an'izany a tadatorabary fanja tsy lazany marina amin'izy telo mianaka mihitsy ianao ho ampijaliko ianao mandra-pilazana ny marina amindry zareo saingy tsy hamonanao fa ampijaliko fotsiny tena hifanjandray ny azoko nofo iny tena mampatahotra ny teniny inona reno ataoko e nialoko fanjandray io ary rehefa zarerony eto dia tonga avy amin'ny foana sady manatona izy izany aza manatona ianao fa matahotra fanja hokendainao indray anga tena kendainy aza kendaina fanja fontsea fa misy ina ry dada tsy misy nininona ka tsy misy nininako miantso vonjeo ianao e tsy niantso vonjeo ah ka tena niantso vonjeo ianao ry dada nisofoko roa mihitsy ny naheno anao niantso vonjeo teo nanonofy angamba amin'ity andro atoandro be nanahary ve sady ianao ara tsy matory akory aineny ie za ihany ka niantsoantso vonjeo ange dada teo ry neny e miantso vonjeo tsy misy an'izany re raha se eny fa hiaja koa ny be resaka hita fa niantso vonjeo nareo teoko tary amin'ny toalety tary any naheno anareo niantso vonjeo ka niantso vonjeo ohatra n'le omaly indray izy zany dry nga izy efa nanao an'izany ko omaly ie fa lasainy hoe rendre manao ony izy dia nanonofo ratsy avelao an'izany ry izy mianaka ary manafy ny zavatra mihitsy angenao raha izany e tsy misy afeniko izany ry eo fa avelao an'izany e so ry stely mianaka misy zavatra ho lazaiko anareo sao dia mbola reraka ianao fa mifitsaha aloha e tsy maninona fa aleo lazaiko e fa misy inony tsy tokony mbola iresaka betsaka ange ianao ry dady e avy aloha re izy ilaza izay tiany olazaina fa zay fandrombahanareo mianaka io a marina izany teny aty izany fa eno ia miaino anao indray ary izay e ny amin'le lozam-piarakodia maninona le lozam-piarakodia eno a nahitako ny avelo ny fanja ny serana teo anoloana ny fiara no niteraky ny lozam-piarakodia avelo ny fanja ahoana hoe avelo ahoana koa tena tsy haiko izay ilazana azy na avelo na angatra na lolo ka maninona ary any tsy nahita an'izany ka izaho ihany angamba ny tia nisehoana matahotra an'izany resaka ao izany ary dada ka nefa dia izany ny marina le teny amin'ny fasana indray dia ny fahitako an'le voninkazo saika teritsika amin'ny vady no nanaitra hitanareo teo ambony fasana anga le voninkazo ie sady mbola tsy nisy simbana kely aza fa inona daholo izany raha bary ary maninona no ianao rery foana ny mahita an'izany le tao amin'ny toalety indray dia mbola ny fahitako ny avelo ny fanja ihany indray koa no nasavitra ry dada fa inona daholo izany e dia inona daholo ny dikan'izany mampatahotra mihitsy izany tantarainao izany raha bary sao dia manao delira ary ianao io tsy manao delira fa ny marina lehetra izany tantaraiko anareo izany tena misy dikany angamba izany e hifanjangenina nery
anatitra voninkazo teny amin'ny fasany. Ordada, tena normala ve no miresaka io e? Somba tereniny aretina ary ianao dia miteniteny foana. Aoa, tsy miteniteny foana aretsy fa izany ny marina. Mbola hifantsa ihany konina ny ery hamangy ny fasany niaraka taminareo telo mianaka. Tena mino mihitsy aho fa misy dikany daholo izany rehetrarehetra izany ry dada, ary somba mitombona ihany ary ny ahako e. Marina letsy ny ahihany tena menatra nareo mifona aminareo telo mianaka. Rapary dia ho sanatry ve? Endra sy eno Zaho no nanolana ny fanjy. Andrery rapary, dada, tena tsy namposiko dia sahanao ve? Fona sy milela-paladia nareo telo mianaka. Fa inona loatra ny nahazo anao ny tena anaovanao ampipiana toy izany ilay kambody kely e. Mety ny filany ratsy ahy. Na izany aza tsy nieritreritra ny amony azy mihitsy afa le fampatoriana nomeko azy no diso be loatra ka iny izy tsy mifo intsony. Dada, tena tsy namposiko. Menatr'olona le dada nirehako. Mifonanaka milela-paladia nareo telo mianaka. Finina loatra ny nahatonga anao hisaro-biby toy izany ry dada. Mba raim-pianakaviana mendrika ihany no nahafantarana ianao. Fa dia inona loatra tokoa rapary ny nahatonga anao anaonao foana ohatr'izany a. Tena nanenenako tongotra aman-tanana ny atalako. Saingy tsy ampiverina amin'ny maty intsony izany e. Fona letsy riaja. Tena tsapako ny avezatry ny alahelo an'la sy ny atezeralahy. Raha izany atezerako izany no apariko dia reto tanako reto mihitsy ny tiako anapotra ny ainao. Matokela fa raha misy ny fitahiana kasitrana soamantsara dia vonina hiatrika ny fitsarana sy anefa ny saziko e. Nosombanao tamin'ny adalanao ny fiainam-pianakaviana. Tena tsy mifadotrovana ianao. Tena tsy namposiko rapary a. Ianao ve no navita an'izany? Fa dia naninona loatra? Dia ilay zanaka kambody kely tato an-trano ve ny sahanao natao an'izany? Fona e. Ka merina inona tsony moa ny fifonanao e? Menatra n'ilay anadahako any am-pasana. Inona koa izao mbola tsy voalazanao? Azarana alahelo ary izy telo mianaka. Azarana tezerana raha sanatrika ho isaony farany. Ny ratsy ataony manko loza miantona. Loza miantona ka raha milatsaka tsy maintsy mamono na mampitondra takaitra. Oay, safotra dada. Tena safotra marina. Ao vonjeo aingana aloha e. Sy ny tongony sy ny tanany fa zaka ranomanitra e. Aiza koa moa ilay ranomanitra teo? Io ambony latabatra kely olo neny a. Ty. Ohatrany ny hafahafa be nge izany e. Eno a. Ao e. Rapary a. Dada. Dada. Ahoana ry neny a. Tsy namana tsony ty resy menata. Izany ve? Andray kosa e. Dada, tsy marina izany e. Tsy maty izany ianao e. Telozanao sahaty ve izay? Aizany tany alehako ry dada. Rapary a. Telozanao sahaty ve izay telo mianaka? Aizany tany alehanay rapary a. Andray kosa e. Mahereza risy mianaka. Oako izay e. Mahereza fa izay ny lahatra. Marina ny teniny teo fa ny ratsy atao tokoa loza miantona ka raha milatsaka mety mamono. Natolotry ny asemo radio anareo teo Loza miantona. Tantara indray miseho nosoratany Dadafara. Novelomindra lala sy Christophe Rabiarmanana.
niaraka tamin'ny Sylviarandrenatoandro Fifi Nanja nandray feo sy nandrindra raha teknika Mamy Arvony na natontosa Nanja Razafindrakoto